ry havana malala noho ny fahasoavan'andriamanitra dia manana tombotsondra antsika isitraka zao 7 andro fiarana mivavaka izao zay vozintsika amin'ny alalan'ity boky dia eo amin'i Kristy ity. Noho izany ary dia faly miarabanareo ny tenako ka ny fanindrina dia mba ho vonton'ny fahasoavan'andriamanitra antsika amin'ny fanarahana izao 7 andro mivavaka izao voninahitra ny anarany ary fiadanana sy fahasoavana kosa ho tsika olona zay akasitrahany. Amen. Tompo Andriamanitra eo, ny dera sotra lazana eo anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay doria. Ny fiadanana, ny fahasoavana, ny famelan-keloka kosa aoka ho ataonao aminay mpanomponao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao satria afaka iaina indray zao 7 andro mbavaka izao. Noho izany ary dia mangataka amin'ny fananao masina izay hitoetra aminay mba ahafahanay mahatakatra ny alaliny ny ambainday ny teninao. Ny teninao mantsy dia sakafo natao amin'ny fanahy tsirairay avy. Ka tianay zany mba hamelona anay, tianay mba iainanay zany teninao zany ka aoka hitoetra aminay zany teninao zany ka mifananao masina iray no afaka hanjaka anoratra ty-abonay ho an'izany teninao zany. Ka dia meteza ianao eo anilanay mandrakariva ao anatin'izao fotoana izao mba ahafahanay matsapa ny fisinao, mba ahafahanay manana fahazonantoka zany famonjena omenao anay zany tamin'ny alan'ny zanakao lahy tokana. Amen. Ny toko izay ho resantsika manokana dia ny toko 7 izay mitondra ny lohateny hoe ny asa sy ny toe-piainana. Ary tena marina tokoa zany. Ny asa no mitarika ny toe-piainana. Rehefa manao famakafakana zany reto mpanoratra frantsay teo amin'ny taonjato 720 zany ny taona 730 zany takandroe Victor Hugo zany. Reo zay filozofa tao anatin'ny taonjato 420 zany isitsika ihany koa manamafy izany ry Jean-Paul Sartre. Ireo zany dia miteny tahaka izao: l'homme ce qu'il fait. Zany hoe ny olona dia arak'izay ataony. Matetika ny asa ataon'ilay olona mihitsy no anarana iantsona azy. Ary rariny loatra izany. Satria Andriamanitra mihitsy no nametraka an'ilay asa ho eo amin'ny fiainantsika. Ary ny asa moa zany dia tsodrano nomen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ka dia mipetraka amin'ny laoniny mihitsy zany ilay teny amin'ny toko 7 ny asa sy ny toe-piainana. Ary zay mihitsy mantsy ny voalaza rehefa manomboka tsika mamaky amin'ny paragrafy 2 ataon'ny pejy 7 zany amin'izany boky dia amin'ny Kristy zany. Ny ahatonga soan'ny tenantsika ary ahatonga soan'ny tenantsika ny fikelezana aina asoan'ny hafa. Izany no fikasan'Andriamanitra tamin'ny nanomezana antsika anjara mba hiasa amin'ny raharaham-panavotana. Ny zavatra ataontsika zany, ny asa ataontsika dia mitondra fahasoavana amin'ny fiainantsika. Zany hoe tsy ho foana tsy akory ny fikelezana roa aina ao amin'ny tompo zay ny voalaza amin'ny toko sy andininy hafa amin'ny tenin'Andriamanitra, ary mitondra fahasoavana amin'ny fiainantsika izany rehetrarehetra izany. Zao no toy an'ny vaky teny: efa nanome tombotsoa ny olombelona izy mba ho tonga mpiomby toetra aminy, ary rehefa izany dia ampiely ny fitaina azo ho an'ny namana. Izany ny voninahitra ambony indrindra sy fahaliana lehibe azon'Andriamanitra omena ny olombelona. Izay manao izany asa-pitiavana zany dia voasintona ho akaikin'ny mpanao azy indrindra. Ho tonga iray fo amin'ny Kristy isika amin'ny fiarahantsika miory aminy.
ny asam-pandavatena rehetra amin'ny fanasoavana ny hafa dia manatanjaka ny fanahy miantra ao am-pon'ny mpanome ka mampikambana azy mafy kokoa amin'ilay mpanafitra izao tontolo izao. Hotsipihetsika kely ilay teny hoe ny asam-pandavatena rehetra amin'ny fanasoavana ny hafa dia manatanjaka ny fanahy miantra ao am-pon'ny mpanome ka mampikambana azy mafy kokoa amin'ilay mpanafitra izao tontolo izao. Zany hoe na mety anao ezaka hafa mihitsy zany tsika mba hafana manakaiky kokoa an'Andriamanitra, na mety hoe anao fomba hafa de tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, asam-pandavatena, asam-panetretena. Rehefa manao an'ilay asam-panetretena isika dia manjary lasa manana fahatanjahana amin'ny ara-panahy ary mitondra izany ny fahasoavana izany eo amin'ny ampiarabelona ary mandray ny saza ho antsika ihany koa tsika ao anatin'izany. Zany hoe ny fanarahana an'Andriamanitra zany, ny asa atao ny fanaran'Andriamanitra zany dia mitondra fifaliana, mitondra tombontsoa eo amin'ny fiainan'ny olona izay manatanteraka izany asa izany. Ary Andriamanitra dia miantso ny vahoakany ho amin'izany fanaovana ny asa izany, satria zany no mitondra ilay fifaliana eo amin'ny fiainany. Mety hanana fomba hafa angamba antsika eritreretana hoe azahoana fifaliana, mety manana hevitra hafa iverina hitondra zany fiadanana izany, mety hevitravina ihany zany rehefa namalala, fa ny fanaovana ny asan'Andriamanitra mpandavatena, ny fikatsahana soa ho an'ny hafa dia mitondra soa ho an'ny kristianina tsirairay avy. Amin'izao vanim-potoana izao dia marina ny voalazan'ny ten'Andriamanitra sy voalaza ao amin'ny taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timote hoe any am-parany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola. Dia izay tokoa ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Dia mieritreritra ny olona fa dia ahita tombontsoa ho amin'ny fikatrahana izay mahasoa ny tenany. Zany hoe ny azy no ataony tonga aloha. Fa eto zany dia mipetraka tsara mihitsy ny hoe rehefa mandahan-teny ianao ka mikatsaka ho an'ny hafa izay mahasoa ny hafa, dia izay no anjary hanorotra fifaliana, izay no anjary ametraka sy adanana eo amin'ny fiainanao. Fa raha vao zavatra hafa izany dia mitondra ho amin'ny olana hafa. Azay mihitsy zany antony mampatonga andreo karazana olana mitranga eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny, satria fiarahamonina tsy mikatsaka fa tsy ho an'ny tena ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Fiarahamonina manao tsiombelo izay mifandrombaka, manao kobosoroka izany, izay ahatsara sy ny abeny any am-paosiny sy ny ampitombo izay eo am-pelantanany. Dia betsaka tokoa ireo karazana von'olona, betsaka tokoa ireo karazana olana izay tantarany eny amin'ny ainao manjery io, amin'ny gazety atsoratra izany, amin'ny gazety tenenina ambava amin'ny alalan'ny radio izany izy io, vata fandraisam-peo, na lazaina ihany koa amin'ny fahitalavitra izany, satria mifandrombaka ampitombo an'izay ny am-pelantanany. Fa manao kosa nefa rehefa namalala, raha tianao zany ny anana an'ilay fiadanam-po dia katsaho ny hafa, mevera ny hafa, asa samy mevitra ny amin'ny tenany ihany, fa mba mevera koa ny hafa, fa mevitra ny hafa ary anasoa ny hafa. Dia izay no ampatonga an'ilay fiadanana hitoetra ao amin'ny fiainanao. Zao no toy ny vaky teny. Ny fiasana ampandavatena ho an'ny hafa dia mahatonga ny toe-panahy ho lalipaka sy mahajoro tsara ary mateo tia toy ny an'i Kristy ka miteraka fiadanana. Ny fiasana ampandavatena ho an'ny hafa dia mahatonga toe-panahy ho lalipaka sy mahajoro tsara. Ary izay mihitsy moa zany no voalazan'ny teny ary amin'ny Jakoba toko 2 zany, 9:20 ary amin'ny 9:20 ihany koa dia tsy vanina ny finoana raha tsy arahana asa. Ary mipetraka tsara izany eto hoe rehefa miasa manao fandavatena ho an'ny hafa, mampiasa an'ilay finoana zany dia mahajoro tsara. Raha mieritreritra zany ianao hijoro amin'ity fahamarinana izay arahantsika ity,
izay be da be moa ny karazana fanenjena ataon'ny satana, zay mety be da be ny karazana sakana ataony, mety ho fahaizana amin'ny lafiny ara-pahalalana fotsiny ve? Mety mahatadidy amin'ny alalan'ny fahaizana ratsaina fotsiny ve ianao? De mety mefitra zany fa ajoro amin'ny finoana amin'izany, eto zany de mipetraka tsara mihitsy hoe ny fiasana amin'ny mpandavatena ho an'ny hafa dia mahatonga ny toepana ho lalipaka tapany voalohany zay, sy mahajoro tsara. Lalipaka aloha zany ary misy fototra ary ajoro tsara, zany hoe ny asan'ny fijoroana zay eritreretina ho atao ka ahafahanao masetra, ahafahanao miaritra amin'ireo karazana loza zay afafiny ilay zana-tsipika ataon'ilay ratsy, dia ilay asa tsara zay ataonao amin'ny fanaran'Andriamanitra, izay asa tsara ataonao amin'ireo olona zay manodidina anao. Ka ry havana malala, tsy misy azontsika atao fa tsy ny manao ny asa ao anatin'ny hafanam-po, ao anatin'ny tena fanoloran-tena marina, ka rehefa manao izany tsika dia ho lalipaka ilay finoana. Be da be mantsy miteny hoe fantatra izay inonay e. Mety fantatrao izay inonao amin'ny lafiny ara-pahaizana sy amin'ny pahalalana fotsiny, fa raha patonga anazy ho lalipaka izany dia ataovy ny asa fanasoavana ny fiheverana ny hafa amin'ny lalan'ny fandavatena tanteraka, dia ho lalipaka ary mifototra ilay finoana zay anananao ary ajoro tsara ianao. Be da be fitsapana zay andanana, be da be ireo karazana zay ajotsay ataon'ilay ratsy, fa rehefa eo kosa zany ilay fiasana mpandavatena zay ataonao dia hijoro ianao, ary amin'izay fotoana izay dia vakina ilay asa ataonao. Mety azo atao mantsy ny karazana fihetsiketsika ivelany fotsiny ianao fa mpivavaka ianao, mety azo atao ny maneho fijery ivelany, mety amin'ny alalan'ny fitafiana ve zany, mety amin'ny alalan'ny fomba fiogony volo ve zany, dia maneho kristianina ianao, seho ivelany zany. Fa raha manao asa mivaingana kosa ianao ary azo tsapahitanana izany dia ho lalipaka amin'ny fanaran'Andriamanitra, ajoro tsara, tsy azo voazongozina na mety ho tratrin'ireo rivotra isan-karazany fampetsiketsehana, fa ajoro tsara amin'izany fahamarinana izany. Ary mahateo tia toan'ny Kristy ka dia miteraka fiadanana, ary manaraka azy dia mahateo tia toan'ny Kristy manjalasa mba mitro anatin'ny fiarahamonina zany, tsy hoe manao fihetsika hafa hitadavana mety hoe te ho derainy, fa ilay fanaovana asa sy ny fiheverana ny hafa zany dia manjary lasa misy valiny any aminao, mahateo tia ny fiarahamonina, ary manjary lasa manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany fiarahamonina izay misy izany. Ho tonga ambony ny faniriana ka tsisy ho azo ny fahalainana sy ny fitiavan-tena idirana. Ho tonga ambony ny faniriana. Ny loza setratsika amin'izao vanim-potoana izao mantsy dia ilay faniriana. Misy ny toe faniriana ambany, ary ilay faniriana ambany io mantsy ny tena zava-doza zay tena resena amin'izao vanim-potoana izao. Ny faniriana ambany nge nampatonga antsika lavo teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary mbola io faniriana ambany io ihany koa no mbola tiany satana zany izay ahafahana mandavola maro amin'izao fotoana izao. Ka raha tena kristianina maro zany ka fa afaka hijoro amin'izany toem-panarakin'Andriamanitra zany, tsy voapetipetiny fahotanana ny loton'izao tontolo izao, dia tsy misy afa-tsy lay asa mpandavatena ihany ravana malala, satria ilay asa mpandavatena no mampatonga anao hoanana n'ilay toem-panahy ambony ka tsy ho tratra intsony ny amin'ilay tirehaka izao tontolo izao. Zao mantsy ny tenen'ny apôstôly Jaona, misy zavatra telo ankehitriny izay mamatotra, izay mitady anageja ny vahoaka an'Andriamanitra sy izao tontolo izao mihitsiny, dia ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka izao tontolo izao. Ary mihitsy zany le zavatra resana eto hoe mba hananana n'ilay faniriana ambony, ilay filan'ny maso, ataontsika ahoana moa ny tsy hanana maso? Andriamanitra nanome ny maso mba hahafahana mahita, ary anisan'ny fiadanana nomeny izany. Io maso io nefany raha tsy haitsika no miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ilay fandavatena andresana teo, dia manjary lasa ho tafiditra ilay filanam-bany. Ka raha filanam-bany zany no manafy ny maso sy ny mamefy ny maso,
dia mafimafy atsika ihany ny anana an'ilay toepana sy ilay fijoroana sy ilay mateo tindresana tamin'ny tapany voalohany a teo. Filany nofo vavaditsaina koa zany resana ao anatin'izany. Ny vavaditsaina mantsy dia nataon'Andriamanitra isitrahana fiadanana izy ireny. Nomen'Andriamanitra mba afahana manana ny fahafenona anatin'izany fiadanana sy fifaliana nomeny izany. Fa kosa raha ohatra ka eo ilay fanangoliana ataon'ilay filanam-bany dia sarotsarotra ny hijoroana amin'izany fiainana kristianina izany. Ka eto zany dia ilay fandavatena dia ampatonga antsika anana ilay faniriana ambony mba tsy hotratra n'ilay faniriana ambany intsony, satria Satana dia mampiroborobo ny faniriana ambany. Ny ataon'ny Satana dia mampiroborobo zany sensualité zany, dia ilay filana zany dia taviny Satana, ilay filana ambany zany dia taviny ampiroboroboana ao anatin'ny fiainanao, anangezananao. Fa rehefa eo aminao kosa ilay fanahy fandavatena revana malala dia manjary afaka manjary to lasa vita vaksiny tsy ho tratra ny filana ambany intsony zany hoe afaka ny joro ampiroborobo ny toepana araka an'Andriamanitra ao aminao amin'izany fanarahana ny Kristia amin'ny fahafenony izany. Ny lalatokana hitombona amin'ny fahasoavana dia ny fanaovana ampandavatena ny asa napetraka Kristy amintsika. Iezaka araka izay azontsika atao anampy sy anasoa izay mila fanampiana amintsika. Avy amin'ny fampiasantena no mahatonga ny hery ary ny fihetsiketsehana no votoatin'ny aina. Izay olona mezaka azo sianana kristianina satria mandray fitahiana noho ny fahasoavana nefa tsy mety manao na inona na inona ho an'ny Kristy dia olona velokinana fa tsy velokiasa. Mahatonga fiemorona sy fahasimbana mandrakariva izany na ara-panahy na ara-nofo. Ny olona tsy mety mampiasa ny tongotra aman-tanany dia tsy anakery hoety mampiasa azy intsony rehefa afaka vetivety foana. Toy izany koa ny kristianina izay tsy mety mampiasa ny heriny men'Andriamanitra azy sady tsy hitombo ao amin'ny Kristy izy no very koa ny hery efa nananany. Ka noho izany ravana malala ny lalatokana zany hitombona dia tsy misy afa-tsy ny firoboana tanteraka amin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Total member involvement. Ny mambra rehetra mandray anjara nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao. Azay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao zay dia tokony ho ampiasainao amin'izay hitsiny sy tandrisy azy. Fa rehefa mampiasa izany ianao dia ho tanteraka ny voalaza eto hoe fitombona amin'ny fahasoavana. Ary mbola mamerina reto hoe mahatonga fiemorona sy fahasimbana mandrakariva ny amin'ny ara-panahy sy ny ara-nofo, ny tsy fampiasana izany talenta sy ny tsy fanoratena amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Sady mampanantena sady manantena no mampafaingana ny avin'ny andron'Andriamanitra. Izany no voalazan'ny ten'Andriamanitra. Raha mipetraka fotsiny zany tsy mandray anjara izany fa dia eo dia misonenika toerana eo dia ho maty ary tsisy varany ilay finoana. Fa raha tena mandray ny Kristy fatratra tsika amin'ny fiverenany eny amin'ny raha olanitra dia tsy maintsy miasa, tsy maintsy miandry ao anatin'ny fiasana itsika, tsy maintsy miandry ao anatin'ny fanoratena itsika. Taky ny andrasan'ireo mpianatra izany filatsahan'ny fanamasina tamin'ny vanim-potoana kristianina zany, tamin'ny fotoana izay niarahany tamin'ny Kristy faraparany sy ny andrandrany zany filatsahan'ny fanamasina izany dia tao anatin'ny fivavahana mafana, tao anatin'ny fiarahana teo kianjany tempolo mandrakariva. Dia ho toy izany ihany koa zany tadavina amintsika ny amin'izao vanim-potoana ny andro farany izao. Raha tiatsika ny hijoro, raha tiatsika ny handray ilay tombontsoa lehibe hitrena ny Kristy eny amin'ny raha olanitra, mety ho maty, mety ho vela ihany koa. Dia tsy maintsy laniana ao anatin'ny asa sy ny fanoratena izany fotoanantsika izany mba hisitrahana ilay fahasoavana dia ny ety an-tany izany ary manginy fotsiny ilay fiainana mandrakizay izay anambaran'i Jesosy Kristy fitoerana ho anay sy tsika tsirairay aby izany. Ery ambany ery ary amin'ny famaraparanana dia tahaka izao no anambaran'ny teny amintsika azy. Raha mba mifotsara
ho amin'ny adidiny ny mpanaraka any Kristy dia isy arivorivo any amin'izay tsy misy afa-tsy iray ankehitriny no hitory ny filazantsara amin'ny mpanompo sampy. Ary zay rehetra tsy afaka hiasa amin'izany kosa ny tenany dia anoana amin'ny ananany sy ny fony ary ny fivavahany ary isy asa atao amin'ny kafanam-pobe lavitra ho famonjena fanahin'ny olona amin'ny tany kristianina. Zany hoe mety mananeritritra angamba ianao dia hoe ka za tsy mahavita le mitoriteny ka. Mety mananeritritra angamba ianao hoe mety tena tsy famaiza-posa kosa ilay sevaokery misy fahamarinana zay amin'ny tapany anankiray. Fa eto kosa dia tsy maintsy miasa zany ianao. Reo ilay mpiteny zany eny Masombahoaka, reo zany ilay mpikirakira fandarina zany mety eny Masombahoaka, mety ery ambadika ary ihany koa ny lafinaraka teknika. Zany hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay rehetra tian'Andriamanitra dia zay voantso araka amin'ny fikasany raha teo. Andriamanitra miteny dia hoe fa ray ny tompo, ray ny finoana, ray ny batisa, ary tompo anankiray dia nanome antsika ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra. Zarazay samihafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazay samihafa ny asa. Fa Andriamanitra dia miasa amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra, ka antsoina zany isika ravana malala ho amin'ny fanompoana zay sahazanao, satria misy sahazanao ao. Ary rehefa samy manao kitsi-po amin'izany isika dia tanteraka ilay voambary eto hoe isy arivorivo any amin'izay tsy misy afa-tsy ray ankehitriny no hitory ny filazantsara amin'ny mpanompo sampy rehefa ropokontsika ao anatin'izany. Aza rehetra afaka hiasa amin'izany kosa dia anoana amin'ny ananany sy ny fony ary ny fivavahany ary isy asa tao amin'ny kafanam-pobe lavitra ho famonjena fanahin'olona amin'ny tany kristianina. Ravana malala, ny asa sy ny toe-piainana. Ny asa ataonao no mamaritra ny toe-piainana sy ny toe-panahy ara-kristianina zay iainanao. Tsy afaka ny teny tsony zany tsika hoe tsy asa ahako, tsy nao ininona ahako, dia mieritreritra fanana toe-panahy sy fiainana kristianina fiain'ny famendrehana. Fa tsoa-kevitra velively zany fa mangataka anao ankehitriny Andriamanitra tamin'ny alalan'izay teny izay fa mila miasa sy manolo tena dia anjary anana ilay fiadanam-po. Tsy ho azonao amin'ny fikatsana fomba hafa izany, fa raha amin'ny alalan'ny fanaovana asan'Andriamanitra kosa dia hitoetra aminao ilay fiadanam-po izay efa nampanentina ny Jesosy Kristy ho antsika izany. Hitombo amin'ny ara-panahy kosa tsika, anjary atsoro amin'ny finoana, anjary afaka no kristianina zay hitsoro vavolombelona amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra raha mazoto amin'izany asa fandavatena zany. Ka dia mitarika anao zany ny tenin'ny tompo amin'ny teny ity hoe andehantsika hiasa, andehantsika n'olo tena. Mba ho tanteraka amintsika ilay tenenin'ny apôstôly Paoly araka ny voalaza ao amin'ny Romana 12:1 sy ny manaraka hoe koa amin'izany dia mangataka aminareo ary rahalahy mba tolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ka dia samy mba hitomba amin'izany fanompom-panahy zany itsika, ka say manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asa dia hijoro vavolombelona ary tombotsoa dia hitondra fanahy maro anetsopotra ny lanitra ary vokatray dia havita ny asa hitsaina ny Kristy ao anatin'ny fifaliana eny amin'irao lanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny fahasoavany kosa hitoetra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Tompo Andriamanitra eo, izany tokoa ny afatra, izany tokoa no baiko menao anay ankehitriny dia ny amin'izany asa izany, satria raha tsy misy asa atao, raha tsy misy fanoloran-tena dia tsy ho tanteraka ny finoanay, tsy ho tanteraka ny maha-kristianina anay. Mampiarezanay ianao ankehitriny mba hiasa misimisy kokoa,
hiala am'izay mety fihetsehana ivelany fotsiny fa mba tena roboka am'izany fanomponanao izany de mba hiavao ny kristianina ankehitriny, hiavao ny mpiray fanantenana fa ny fampafanganana ny fanafanganana ny fiverenanao eny am'raha olanitra de tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny asa reriany ka ny fandrina de mba hitomba am'izany asa zany ny mambra tsirairay avy kaoka ny fanao ny masina hiasa mahery ety anatinay mba hahafahanay manatanteraka zany dingana lehibea izany de tao votanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy izany mandritra zao efapolo andro mpiaraha-mivavaka izao satria aminarany Jesosy no nanivavaka. Amen. Noho izany ary dia tapitra ny fotoana izay ny rahantsika tamin'ity anio ty zay soratsika n'Andriamanitra mandrakarivo moa zany angatantsika ny fahasoavan'ny toetra amintsika dia manao velomanareo ny tenako izay mpanompo miara manompo aminareo ihany ka dia amin'ny fotoana hafa indray mbola afaka mifankaitatafitsika no fisaovan'Andriamanitra. Amen.